mila fanazavahany amin'izanytsika ary mila ihany koa fampahafantarana amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fisiny sy ny amin'ny fomba fiasany. Iray aman-dreny pasteur Mayol André Christian Dodonea izay topikevitra tamin'ny famoronana an'izao antoko na parti politika antsoina hoe Gideona fandresena ny foa dia ny iray aman-dreny mpanorona dia ny iray aman-dreny pasteur Mayol zany no hitondra amin'ny fanazavana mikasika zany GFFM zany hoe inona marina moa zany be dia be fantany napetraka ao ataitsika fa dia hitondra fanazavana mikasika an'izany izy rehefa avy eo. Voalohany zany dia miarahabatsika loatra amin'ny taona amin'ity taona 2024 mitsangana tokoa ny antoko GFM zany dia hoe inona ny antony sy ny nahatonga zay fananganana azy zay. Voalohany indrindra zany hoe efa hitantsika amin'io écran io moa zany le hoe Gideona fandraisana ny fantrana eto Madagasikara na hoe Gédéon pour vaincre la pauvreté à Madagascar. Faharoa ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara tsy manam-pahavalo hafa tsy ny fantrana isika na hoe nous l'avons dénommé que la pauvreté. GFM fa na dia hoe mbola tsisy herinandro ary zany ny voan'ilay antoko dia magaga efa saika fantatra eran'ny Madagasikara sahady ny akony ity fikambanana ity antoko izay natsangana ity zany. Ity fikambanana ity antoko ty mbola fikambanana foana ny mazara fa efa antoko moa zany izy efa nanomboka tany amin'ny taona 2000 no ny voan'ny faminaniana mikasika an'ity hoe 2024 ity zany. 10 taona zany zay ny lasa raha tamin'ny telo zana ny amiraly Ratsiraka tamin'izay nefa ny referan'ny fikambanana hoe rehefa miala ny filora Valomanana alohan'ny ny filora Ratsiraka alohan'ny 2 février 2003 nisy raha mandrika dia olona petraky na VFK amin'ny tona manaraka azy eo izy dia zavatra tranga amin'ny fikambanana Apocalypse. Rehefa tanteraka ireo amin'ny 2003 dia manisa 10 taona ianao dia tonga ny 2013 ianao nitondra ny firenena zay rehefa aminanina ka noho izany manakaiky ngamba ty ngamba janko ohatrany tena tsy manantsara izy ngamba tenitsona fotsiny fa ohatrany tsy dia mahazo tsara noho izay antony zay dia fikambanana Apocalypse zany dia mahita fa hoe mizotra maka mandeha amin'ilay faminaniana mitoetra raha pirenena eto a Madagasikara ka raha mizotra mandeha amin'izay izy tsy maintsy hijery ny lalam-pandroenana zay efa misy eo ka ahoana moa ny fomba azahoana manatanteraka sy miaina amin'izay faminaniana zay eo na nananganana an'ilay antoko zany eto amintsika. Tonga zany ny fotoana amin'izao fotoana satria miazakazaka ny fotoana ary tena miazakazaka mihitsy ny hoe tsy maintsy andraisana andraikitra kanefa ao anatin'ny fankatoavana lalam-pandroenana zay misy eto amintsika no hitondrana azy zany. Na manina moa natsangana zany ity groupe antoko GFM ity ina ny antony nananganana azy. Voalohany indrindra zany araka le faminaniana zay efa mipetraka efa misy eto amintsika dia mba tsy hipetraka fotsiny eo anatrehan'ireny toe-javatra misy amin'izao fotoana zao hoe hijery maina fotsiny ianao zany ka iraviravin-tanana fa tsy mba andray an-tanana tsy mba andray andraikitra zany. Manaraka an'izay pasteur ve dia tonga amin'ilay hoe anao politika mety ve zany sa tsy mety. Raha tsara ho marina aloha zany ny pasteur rehetra dia olo-pirenena malagasy daholo tsy mbola hoe za ngamba ny hoe pasteur hoe nyresaka raha-pirenena hatramin'izay fa raha fa mandrayntsika ohatra tamin'ny CMDRM reny zany pasteur Ravejohn pasteur Lemandrano Torisara FM fanavozana tsy
pasteur mahita koa am'izao fotoana zao tena pasteur tena miditra amin'ny toko politika tena miresaka be mihitsy tsara ame toara reny zany ka mba ampiarina an'izay hoe lalam-pandrenana lycéantsika hoe laïcité de l'état zay zany dia mazava ho azy fa ny fikambanana apocalypsie mahafiangonana azy dia tsy afaka manolotra candidat ao am'izay mety fifidianana ho avy zany. Ndresaka tany voalohany hoe ho apetraky pasteur Mayol amin'ilay faminanina dia mazava ho azy zany raha nilaza hoe apetraka tamin'izay dikan'izay dia zao izy tetezamita mbola idiranao zany ametrahany ka raha ho tonga zany fotoana zay président république anao tsy mety manao fifidianana ianao aorenan'ilay fametrahana zany misy fifidianana zay ny lalàna misy rehetra tsara hoe Ian Rajoela zao am'izao fotoana zao président transition napetraky izy fa raha ohatra izy ilatsaka filoham-pirenena dia tsy maintsy milatsaka izy anatin'izay ka ny zavatra misy nefany raha mijeritsika zany ny zava-misy ny iainan'ny fitondrany tetezamita am'izao fotoana zao zay hita hoe nanao ezaka apeta be mihitsy voana am'izao crise zao mba hahavitana fifidianana nefany na eo aza zay ezaka nataon'ny fitondrany tetezamita zay dia misy problème maromaro ihany reto raha toka hoe vitsivitsy amin'ny tsy tafaboaka ny fitondrana takan'izany hoe ny lalam-panorenana sy ny feuille de route androany tsika zao raha mahita gazety ny express tena na dia ny OIF aza zay efa nieritreretina hoe tena fa andray atanana ny fifidianana nampy dia nametraka olana vaovao indray ny amin'ny hoe lalam-panorenana sy ny feuille de route io dia efa niresako fa hatramin'izay efa niresaka an'izy io lalam-panorenana sy feuille de route io hoe mifanaraka ve sa tsy mifanaraka izy io zany dia io ny OIF zany zao ohatra ny lasa ny voinepitra nyresako indray olana anankiray koa zany io eo ihany koa ny taux de croissance économique atsika izay raha nieritreritany hoe mba roa faingo valo isan-jato izy no tratra tamin'ny taona raiky amby folo sy roa arivo iny aotra fito isan-jato no tratra dia raha tsika mahita ny fitondranganan'ny sandam-bola-tsika malagasy ary am'izao fotoana zao aza dia 5 isan-jato ny fitondranganan'izay volatsika zay raha jerevana zany anatin'ny taona iray mavesatra be zay mananotaninao ny fiakaran'ny vidin'ny lasantsiko am'ty volana ty ny jirama zay tsy resahana intso ny tany fantrahana hitatsika tamin'ny taona folo sy roa arivo ty zao enina amby fitopolo isan-jato nefa izy tamin'ny taona valo sy roa arivo dia enina amby enimpolo faingo telo isan-jato tsy resahana tso zany ireo insécurité sy ny grève isan-karazany zay hitatsika iainana am'izao fotoana zao zany hoe manao ezaka araka zay tratra ihany zany ny fitondrana tetezamita fa ohatra ny me mavesatra ihany zany lay olana isan-karazany eo anatreny fitondrana tetezamita ka mahasarotra ny famahana ny crise am'izao fotoana zao dia pasteur Mayol ave apetraka sa ho fidiny andresako teo mola izy zany apetraka ianao zany amin'ny fotoana zay lazain'ny faminanina rehefa avy eo raha te hitondra ny fanjakana ianao zany dia tsy maintsy milatsaka ho fidiny zany moa zany raha ho fidiny ianao dia mety eo amin'ny alalan'ny fifidianana iarahany rehetra manao na mito référendum hoe napetraka aty ka ekenareo voaka malagasy ve aloha nitondrako nyty firenena ty mandritra ny fotoana zao alohan'ny anaovana fifidianana azo atao koa zany ohatra hoe ny filohan'ny Rajoela ngeravana napetraka tamin'ny 2009 iny nanao référendum ka tsy nravany ny Sénat sy ny assemblée tsy nanana problème tamin'ny communauté internationale mihitsy ny fitondrana avy hatrany dia nanao élection présidentielle za koa zany raha vao apetraka ao dia mety référendum koa no atao alohan'ny irotsahana amin'ilay fifidianana zany dia zay moa le fatatarany faminanina zay izy ny mety atao mpikambana ao anatin'io aona ny fidirana mpikambana ao anatin'ilay izy zany dia mazava ho azy zany fa ny fiangonana apocalypse moa zany efa eo fa iny tsy voatery ny fiangonana apocalypse hoe tsy maintsy hiditra mambara ao anatiny eo fa malalaka izy te hiditra izy miditra tsy te hiditra izy dia malalaka ny azy zany fa ny malagasy rehetra koa rehefa citoyen malagasy zany tsisy akanava misokatra zany ny GFFM eto Madagasikara ny olona rehetra ary hatrany ivelany tsy misy fanirikiliana
na fivavahana io na antoko na olotsotra na mpandrara misokatra amin'ny olona rehetrarehetra le zany na silamo anao zany na kristianina ianao na mpandala amin'ny fomban-drazana ianao na olona tsy mpivavaka ianao na mpanoko sampy ianao na mpandrara anao na tantsaha na mpamboly na mpiasa mpanjakana na mpiasa privé dia malalaka zany ny fantaisianao. Ny congrès national moa zany dia ireo le bureau fondateur reo no tondra anazy amin'izao fotoana zao fa ametraka ny daty exact hoe farafaelany eo anatin'ny 9 bolana ka hatramin'ny 20 bolana hoe vory daholy ny bureau rehetrarehetra eran'ny Madagasikara anomana izay congrès izay. Fa zao zany dia fa eo mpametrahana ny birao rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zany ny fikambanana. Inona ny tanjony? Voalohany indrindra moa rak'le hoe ady amin'ny fantrana ity le izay FFM ty dia zay ny tanjona voalohany, ady amin'ny fantrana sy ny resaka kolikoly, resaka fera maizina rehetrarehetra. Tena lohalarana hoe anatin'ny tena iasan'ny ty FFM ty zany dia ny tribunal, domaine, douane, impôt, santé, anatin'izany koa hoe ny polisy ny gendarme zay tena mampijaly ny firenena sy ny vahoaka mihitsy ary mahatonga ny mpamatsy vola hiaotra anatin'ny fahatongavana eto Madagasikara satria tsy manana lalàna tena matanjaka atsika eto amin'ny firenena zany. Faharoa, tanjon'ny fikambanana ty koa dia ny hoe ny resahana be da be ny amin'ny hoe manana taux de croissance économique 7%, 8%, 9%, nefa tsy tonga any amin'ny vahoaka le izy. Fa saika ny mpitondra foana zany no mahita vahany sy tombony fa tsy tonga any amin'ny vahoaka. Ka amin'ny fotoana zay atongavana amin'izany toerana izany dia mba zaraina aradrariny no tonga any amin'ny vahoaka tokoa le harem-pirenena malagasy zany fa tsy hijanona fotsiny eo amin'ny mpitondra zany. Dia fahatelo hoe ampiarina zany hoe ny principe ny de levier économique zany. Manao hoe akaiky zany l'izy hoe inona ny fomba atao ampiakarana aingana ny économie-tsika eto Madagasikara ty eo amin'ny lafiny social, ny économique, ny ara-bola, isy fiatraikany tonga dia mivantana eo ampandraisana an'le fitondrana. Fa tsy tonga tsy hoe miandro hoe fa tonga afahany herinandro hitan'ny olona izy fa eo ihany zany. Fa misy kosa nefa ny izay mesure à long terme zay arak'izay hitantsika eto zany. Manarak'izay hoe ahoana ny fidiram-bolan'ny fikambanana. Mariako tsara aloha zany ity antoko politika ty dia misaraka amin'ny fiangonana. Ka noho izany dia zao tsy misy volan'ny fiangonana na dia ariary aza miasa amin'le antoko. Fa ny antoko zany no hitadiny vola zay ampiasainy teny voalohany zany hoe amin'ny alalan'ny cotisation zay ataon'ny mpikambana tsirairay avy zay tafiditra ao zany. Ohatran'izay ihany koa ny aingan'ny fiangonana apokalypsy tsy hisy famatsim-bola fa dia amin'ny alalan'ny fanatitra sy mifavoan-karena moa zany. Dia tiako io zany ny mpikambana rehetrarehetra zay miditra ao no mandray anjara amin'ny fidiram-bolan'le izy. Hatramin'izao mbola tsisy financement ivy na avy any ivelany na avy eto toerana. Dia mbola izay aloha zany ny aingana ny mpikambana tsirairay avy samy mitondra ny anjara publique. Ahoana zany ny fipetraky ny GFM mandritrin'izay FFM mandritrin'ny teteza mity. Izao iainantsika zao zany dia mazava ho azy izay zany tsy mpanohitra ny fitondrana. Ary eo anatin'ny teteza mita tsy tokony misy mpanohatra raha ny tena marina. Antsika ty moa teteza mita hafahafa be ny tsika ty dia zay miraharaha azy fa zany teteza mita zany tokony tsisy mpanohatra mihitsy zany. Dia zay zany mazava ho azy hatramin'izay tsy mbola na dia mbola tsy nanangana toko politika azy ny apokalypse tsy mbola nilatsaka tanatin'ny seritry ny hoe mpanohitra zany. Zany hoe manana tendance centriste zany ny apokalypse. Tsy mbola misy azafady mangaro izy so ihany fa
Zalahy ro efa mipetraka eto reo nitondra azy fa tsy za tsony fa raha zany ty fangaringaro ohatran'izany foana izy ty fa za hoe mafilompanorona président fondateur président d'honneur fotsiny dia mitondra fitenenana fotsiny fa olo mety fitenenana zareo rehefa avy eo fa tsy manana tendance hoe mpanohatra zay na mpanohana zany fa centriste any ivelany ko zany zay tsy manana tendance hoe gauchiste sa républicaine sa inona zay sa socialiste dia eo ampovoany ny GFM FFM hatramin'izao ahoana ny fifandraisanao amin'ny lafiny iraisam-pirenena izao miaro ny fiandrianam-pirenena ao anatin'ny fanatotoloana eran'izao tontolo zao zany hoe ny fiandrianam-pirenena antsika ty zany dia arovana tanteraka hoe firenena manana ny fiandrianany manana ny fahaleovantenany kanefa ny ao anatin'ny fanatotoloana zay misy eran'izao tontolo zao faharoa mandray fanampiana tsika am'izay fanampiana mety omeny ny any ivelany fa tsy fanampiana izay ampahantra atsika ka andoavan'ny taranakitsika trosa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany fa mandray fanampiana atsika ialatsika amin'ny fanampiana avy any ivelany mba tsy andraisantsika fanampiana intso zay le hoe en faveur des aides qui aide à se passer d'aide mandray fanampiana ialatsika amin'ny fahantrana tsy andraisantsika fanampiana intso fa tsy andray fanampiana andoavantsika trosa isak'izay mandeha lava zao ka zay olona maty volatsika zany dia fa atao mazava tsara hoe ianareo amaty volanay mba tsy anampinareo anay tsony raha ampitso fa tsy hoe amaty volanay nareo mba anampinareo anay mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina zay izy ka tsy de be resaka azy zareo mbola maika eto ny loko eto ny bureau ny président national le tariky ny fikambanana ay ny antoko antoko FFM efa tafatsangana bureau efa ao ny récépissé avy any ministère ny intérieur andriamato rakotovao andriatiny andriaparana rakotovao andriaparana izy ny président national ty fikambanana antoko politique vaovao itya dia rehefa tafapetraka tsara voalaza miara-dalan'olo zao izy zany dia tsy hiteny amin'ny anaran'ity amin'ny fitadiavana ny famatsim-bola rehetra any zareo fa za hiverina any amin'ny asako zay nitsonana marapatomba ny fotoana ametrahana andriamatora kotovao Misaotra indrindra monsieur le président nanome ny fitenenana miaramantsika rehetra tompoko miaramantsika tratron'ny taona miaramantsika tonga manatriketo maneho fankasitrana sy fisaorana ny antoko politika GFFM ny amin'ny namalinanao ny antso mba nanomezanareo sehatra anay nazava ny fisiny antoko politika ity antoko voandrem-parana zany no teny novidina ho Front National ty antoko politika ity za zany tsy membre amin'ny fikambanana apocalypse sady tsy ao figurana apocalypse fa nahika ity ivelany araky ny nanazavainy ny ray aman-dreny azy teo ny flot fondateur dia tsisy ifandraisany amin'ny fikambanana apocalypse ity antoko politika ity antoko politika izay nahazo ny récépissé ara-dalàna numéro 038 avy ny ministère ny intérieur voasiniana andriamato ministre tamin'ny 5 janvier 2012 dia mety ampelantanako ty le izy mety efa hitanareo angapy amin'ny internet any ny copie an'ity récépissé ity manana siège zany ny antoko politique dia any amin'ny lot 3J53 ao Solerana no misy azy mipetraka tsy hoe lintso zany ny birao ny fitaovana rehetra mesy fo serilaina zany dia ao no misy anay manoloana eto izay tsy voatanisako eto no androany
ny politika provisoire mandrapatonga ny asa congrès national zay nesan'ny président dia atsangako ry zareo eo zany vice président ny coordinateur national zay ngamanao présidenteko aminareo dia Andriamatoa Ravel Francis izy zany no vice président ny antoko GFFM. Manaraka azy zany coordonnateur national dia Andriamatoa Tarovy Joël. Izy no coordinateur national dia bureau politique zany reto atorindreto manasana anao maitsanga. Reo izy reo ny organique raha manay moa zany dia hitanareo amin'ny sitoeba ihany azy sokatra tsy hoe sotratsika rehetra tokoy. Resaka administrative fotsiny mihitsy zany resahako amin'izao fotoana zao zany ny antoko politika dia efa manana solitena any amin'ny faritra roa amby roapolo efa mipetraka ny any anivon'ny district sy ny commune rehetra manerana a Madagasikara ary tamin'ny zoma teo no tanatsangana ny antoko jeune GFFM izay manana envergure nationale ihany koa amin'ny lady arivo zao any Paris no ananganana ny filiale GFFM Frantsa dia avy eo manaraka ny any Allemagne folo andro aorinan'izay. Tinambaratsika zany dia zao hoe miazakazaka ny fananganana ny antoko politika tia satria betsaka ny asa miandry aza eo amin'ny fitantanana sy fanamboarana ny firenentsika. Zay zany no azambara mikasika anena misy fanontaniana rehefa avy eo mbola afaka mametra renareo misaotratsika rehetra. Isaorinareo ray aman-dreniny izay nitondra ny fanazavana tamintsika zany teo dia raha antsika mahalala zany fa dia misaraka tokoa lay fikambanana fivavahana apocalypse sy ny antoko politika GFFM mazava ho azy fa dia na dia ny président raha dia tsy olona ato anatin'ny fikambanana apocalypse zany fa dia olona amin'ny toerana tokoa. Ny siège ihany koa ny siège ihany koa siège politika dia any Sonerano fa siège mikasika ny apocalypse na fivavahana dia aty Ambodiny Sotry arak'izay efa fantatrareo ihany. Dia zay ngamba ny entina mba mamaritra kely an'izay dia misokatra ao amintsika zany zao zay fanontaniana manitikitika atika zany mandeha président national Andriamatoa Rakotomangapara le fanontaniana zany mety mazava rehefa manao antoko politique zany moa dia hiatrika fifidianana raha zavatra mandeha zao anatin'le hoe fivoriana mety ataon'ny CT sy ny CST sy nina sy nina mety isy fifidianana amin'ny taona ity araky ny vinavina atao tonga dia vonona avy raha ohatra fifidianana ninina raha ohatra atao aza hoe tsy présidentielle satria tsy mbola tonga le 2013 zany fa raha ohatra hoe ataontsika hoe législative na communale zany dia vonona avy nareo ny anatrik'izay misoratra mbola mety averina le fanontaniana ny antoko politika zany tsy voalazako teo fa efa vonona amin'ny fifidianana rehetra isy eto Madagasikara mianatra any vokotany hatramin'ny présidentielle. Dekatra ihany zany le fanazavan'ny président teo miteny hoe mbola tsisy fidiram-bola nefa nareo vonona iatrika amin'ny fifidianana tsotra ny zavatra roa mifanoatra ihany zany satria fifidianana ilana vola. Tikambana resany izy zany nanazava le teo hoe tsisy mbola tsisy vola fidiram-bola araky nanazavana azy teo zany dia hientin'ny mpikambana rehetra ao anivo GFFM zay rehetra miditra atao anatin'ny antoko politika dia vonona ny tondra ny anjara birikiny ho amin'ny fampandehanana ny antoko. Ohatra ny antoko politika rehetra moa io ohatran'izay zany no ka na eza dia antoko politika ity zany tsy manao sokotanana na iza na izy tsy manome lamosina na iza na izy fa zay rehetra te hiditra ary mandefa antso mihitsy izay hoe afaka mandroso zay rehetra hiditra ato anatin'ny antoko fa zay zany aloha lalambola. Manolotsana tsy mitrano gazety poliforona atao misakotsy avy any amaty finandrahana fanontaniana mazana ny antoko politika malagasy dia
zara raha magnana olona dia misako anareo reo lohareo 5 raha ovina anareo no hampiseho hery voalohany indrindra hahalalana an'izany hery anagnanareo zany satria voalaza teo fa manana olona efa mpakitakerany Madagasikara nareo. Rehefa tonga ny fizarana ny toerana sy ny takina ny atoko efa zato eto Madagasikara dia ny baba, nely, zoky sy zandry dia vita. Ka sao dia mba sagnatria ny vava re hanao an'izay koa anareo atao amin'izy fany sao. Efa nihoatra 5 aloha zany zay. Raha statistika namenao efa nihoatra 5 zay. Faharoa tiako renina sady tsisy baba ato, tsisy mama ato, tsisy zanaka ato. Amin'izao fotoana izao sympathisant GFFM misy any amin'ny 6 hetsy amin'izao fotoana izao. Fa tena anehoana azy zany dia amin'ny congrès national tsika mahita azy. Araky ny annoncé président amin'ny congrès national zany mahita anareo tena membre Mifanohitra be le resakinareo satria le pasteur président fondateur efa niteny hoe hijanona izany fa le président national tonga le ato. Le pasteur nefa miteny hoe izy le hoe mitendrena dia ka le président national zany rehefa tsy folo dia atao inona fotsiny izy mitarika an'izay. Ohatra ka tsy ho tanteraka rehefa aminanina ho amin'ny 2024 tsy ho lany ihany koa le pasteur Mayolla dia mbola hitohy fijoroany ao sa iravina. Malioko an'izay dia tsotra ny Andriamanitra moa mame hevitra voalohany. Tsy tonga le zavatra eritreretinao raha tsy hevitra avy amin'Andriamanitra. Ka le Andriamanitra no manome hevitra amin'ny pasteur hoe ho lany président anao. Ka tsy ho lany président izy raha tsy misy ny antoko. Reto olona rehetra reto no fidy azy. Zay mihery avy amin'Andriamanitra ray zay. Faharoa koa misy fanontaniana kely tao laza hoe le président national raha ohatra ka tsy lany ny antoko ve miexiste. Fa lany any izy matoa zay nanatsangana toka. Raha tsy lany ve zay natsangana toka. Izy lany mihitsy sy ny olona rehetra na eran'ny Madagasikara zay miaraka aminay isidy azy efa fantatry nay mialohana izy fa lany. Zay ny natonga anay nanatsanga ty antoko ty. Fa raha tsy natsanga anay ty antoko ty tsy lany izy moa isidy azy. Izy to ihany miteny fa hoe ny église dia zavatra hafa za dia tsy mivavaka ao. Maro mahafantatra anahy fa za tsy mivavaka ao. Kanefa zay tsy mivavaka ao isidy azy. Plus le mivavaka ao. Izy misy fitenena koa anankiray teo hoe misy antoko nitsangana hoe mety 10 ao aoriana ao. Marina io. Re antoko rehetra reo zay amin'ny CT, CST reo any tsisy olona marina any anao fa zay efa misy olona. Ny mpivavaka plus zay tsy mpivavaka ao. Roa zany. Fa anankiroa. Fa le rehetra zay ao amin'ny CT, CST miverina amin'ny teninao tsisy olona na ray ara na avy na province zany raha tsara nahita province nefa izy CT. Eto Antananarivo zany atsova izy amoro olona tsisy olona. Fa zay zao afaka mamoro olona na raha-pitso arantsika manao Paris dia hitanareo fa hoe maromaro ny olona voafidindreo re CT rehetra reo CST reo raha tsy mividy olona reo aza mividy reo fa hitanareo ny olona anay. Zay ny hita maninay azy fa président izy dia mangataka anareo mba hiditra ato aminay mba hoe manjavonjavo kely koa zany aminay amin'izao fotoana zao le fanazavana tiako préciser-ny pasteur Mayolla mihitsy zany hoe le atonga amin'ny pasteur Mayolla eo amin'ny fitondrana ve fanendrena sa fifidianana satria raha ny zava-misy amin'izao fanazavana reo zao zany ohatrany hoe fanomanana an'le fametrana ny pasteur fananganana an'le amin'ny politika ametrana ny pasteur Mayolla dia faharoa aorinan'izay raha ohatra rola ny pasteur Mayolla amin'ny 2013 mbola hitarika ny fiangonana apokalypsy hoe pasteur Mayolla sa hiala amin'izay hoe fitariana ny fiangonana apokalypsy zany. Fondana izy lefa aminanina dia hoe apetraka aloha ianao. Donc raha apetraka zany ane zany mazava ho azy fa tetezamity. Dia aorinany tetezamity azy maintsy misy fifidianana. Dia zay zany tsy anao hoe
efa tonga eo amin'ny fitondrana voanangana ny toko politika sahala am'izay efa nisy hatramin'izay fa rehefa tonga ny fotoana ametrahananao dia efa manana ny toko zany dia rehefa andeha am'izay ny fifidianana dia mirotsaka ho fidiana am'izay gamba ataoko hoe mipetraka tsara zany zay lefa aminaniny hoe apetraka dia miandry an'izay zany miaramila nametraka ka mazava ho azy matovy hoe zany matonga ianao apetraka zany tsy maintsy fahefana zay farany eo zany no afaka anao an'izay na ny maramila sy ny vahoaka no ametraka an'izay dia ilo ianao afaka vazivazy hoe ataovy zalazy mba hatafavoaka ny titoreza vita ty fa raha tsy tafavoaka andarony ke ty dia ho avy eo ho apetraka eo zany hoe zay zany tsy manozina ny ty hoe ndeha ho rava ty fa mbola omena ary nitolokevitra hatram'izay hoe zao nanaovana azy dia rehefa tonga zany ny fotoana hoe apetraka ianao zany dia mipetraka ianao zany zay ka rehefa mipetraka ianao dia tsy maintsy anao fifidianana na ho référendum aloha zany no atao na tonga dia fifidianana suffrage universel zay zany l'étape ka matao le manjafonjafo zany zay satria zany ny olo ndray miatrehatra hoe fa nga tsy apetraka indray fa ho fidiana indray dia raha mandinika kely angetsika hoe apetraka aloha anao zay vao fidiana zay foana ny transition nisy hatramin'izay sy mbola napetraka atao aloha dia rehefa vita zay dia milatsaka ho fidiana am'izay izy dia ny faharoa hoe paster ve rehefa lany filoham-pirenena hitondra fiangonana sa hitondra fanjakana dia mazava ho azy fa raha lalam-panorenana mbola misy atsika zao ihany io ny eo dia tsy maintsy hitondra fanjakana am'izay azy zany io dia ny fiangonana mipetraka ao efa misy pasteur be eo mitondra ny fiangonana na tsy eto Madagasikara ary afa misy pasteur matondra ny fiangonana foana dia mety tena hoe dia ahoana zany ny asan'Andriamanitra za tsy pasteur vita eran'ny Madagasikara za tsy président vita Madagasikara fa mainga hoe président tsy alalaka daholo zalahy amin'ny asany rehetra efa niteny any pasteur teo hoe manolo-tsaina hoe manorevitra ny mpolana-kehitriny hoe zao tokony hitondrana azy fa tsy mety ny aty fantanina mipetaka koa resaky aminao hoe tsy azapisipena ve ny fametrana sipeur zalahy fa favonony ngiarainy eo ka favonony izy eo zany na rahapisina raha afakapitsy dia favonona fa zay fotsiny hoe appréciena zany ny fitondrana amahan'le problème rehetrarehetra mba ivahany problème eto amin'ny firenena fa ny faminaniana zay voalaza mihitsy hita zay anoerana an'izy zany fa dia miandry ny fataterahany fotsiny tsy ka tsy zany dia hiteny hoe anti-supeur zalahy ty fa za maika za rehefa teniteneny zalahy hoe tonga dia ndeha raisy pasteur fa mijaly ny voaka any aniko ndray zalahy zay ary mieritreritra hoe emitra amin'ny 2015 io dia fa hoana ndray zany tsisy mpanaiky an'izany fa tonga dia nideter raka fa emitra atao inona ndray ary izy ty zalahy ndray ny maiky ka izy tsy zay mihitsy le teny hoe tonga dia ndeha anticipe eo zareo zay ary mbola manomboka-kevitra ny fanjakana foana hoe zao atao zao atao ok teny Andriamanitra ny amin'ny anina zay fanambarana hatramin'izay ny amin'ny hoe 2013 andraisana fahefana sy ny hoe ny fananganana ny ty antoko politika amin'izao fotoana zao ty ny fandraisany moa zany dia hoe tsy maintsy miomana zany ianao amin'le faminanena zay fanomena fa tsy hoe koriny dia hiandry tonga ny 2013 zany izy eo vitady ny kitay aiza ny vilany aiza ny toko aiza inona no andrahoana fa efa fantatra zany izy fa mizotra mandeha amin'le faminanina dia miomana tenyzao koa zany ny teny fa tsy hoe tonga eo zay vao ohatra ny teo aloha rehetrarehetra nge tonga atao zay vao mikorapaka daholo tonga atao vao manangana ny toko tonga eo vao mijery olona tonga eo vao inona no atao dia anao zany tsy maintsy miomana mialohan'ny fotoana rehetrarehetra ina tena hoe tanjona raha ohatratrany antoko zay tsany tanjona zany dia ny hoe mba hivoahan'ny ty firenena ty amin'ity problème ny fantrana eo amin'ny firenena ity zany ka hivoahantsika amin'izao dia hoe fandriamanitra mihitsy ny ametraka anao dia miomana ianao zany amin'ny lafin'ny politika ny toe-karena ny aravola ny social mba hivoahana amin'izao satria fandriamanitra no ametraka anao dia izy zany nitondra ny firenena zay ny tanjona zany ny président epsi daholo tsy hoe daholo fa ny akamaroan'ny mpikambana ao amin'izay FFM inona ny mety hoe anton'izay sy ny naharesy lahatra anareo amin'ny tantana ty fikambanana ty ny antoko zany le izy zany tahaka ny antoko politika rehetrarehetra moa zany ampanao politika zany tena ty andray anjara amin'ny varam-pirenena dia zay zany nanangana ny antoko politika fa natafaraka zany a dia mitovy ny hevitra ny firehana hoe inona ny lalana moahana inona ny zavatra diadavany ty firenena ty
inona no tolona iombonana amin'ity firenena ty faritrano zay zany no tena nampiray anay ary izahay mihitsy no mikolokolona nananganana ny tentoko politika matoa zay manao zavatra araky ny teny namanay teo a dia ny andray ny fitondrana tsy matahotra natoko politika izy zay natoko politika izy amin'ny fifidianana rehetra zay misy io vavolombelona zany tsika rehetra getra hoentina ao anatin'izay targetran'le antoko politika moa zany dia voalohany indrindra dia ny hoe ampirainy malagasy rehetra ampiavana ny malagasy rehetra hiady amin'ny fantrano hiady amin'ny fahalovana hiady amin'ny kolokolo amoaka nyity firenena malagasy teo anatin'izao crise misy azy zay zany tanjon'ny antoko politika faminanina nataonao ny azahoana ny fahefana tsy ho anaty fifidanana amin'ny 2013 mety ho ravan'ity antoko ty ve zay faminanina ny faminanina zay milaza ny fahazahoana ny fahefana amin'ny 2013 zany dia mampiorona nyity antoko ty zay manomana mifatongavana amin'izay 2013 zay satria rehefa tonga ianao amin'ny 2013 mazava ho azy mitondra fanjakana ka raha vao mitondra fanjakana dia efa tsy maintsy politika ka raha vao politika dia tsy maintsy misy antoko zany fa tsy ny fiangonana no avadika antoko politika saraka tsara le antoko politika sy le fiangonana ny fiangonana zany zay te hiditra amin'ny antoko dia makany amin'ny antoko zay tsy te hiditra dia tsy te hiditra ny antoko politika indray dia mandray ny olona rehetrarehetra tsy voatery hoe tsy maintsy ho apocalypse zany ny olona vao afaka miditra amin'le antoko politika tsy voatery hoe tsy maintsy atao batisany andrano-tapahana le olona vao hiditra amin'ny antoko politika fa na silamo izy na mpandala ny fomban-drazana izy na kristianina izy na mpandrara izy na tantsaha izy na mpanao satanana izy na mpiasa izy tsy fanjakana na privé dia malalaka ny fidirana ao anatin'ny izy zany tsisy akanavakavaka zay matsaratsy peut-être zavatra sy natany zaka tsy fa l'opinion est tendre envers nous démonstration de force atsika zao que ce soit qualité qualité motivation tsara samy toerana fanazy décoration toa zavatra tena tsara fa na mbola jovy ary mba mastany masina hitany toerana analyse ohatr'izao fotsiny samy olona tomboky iny fa matematika azo fa za miteny aminareo fa ino moa filazan'izany zany pasteur ty cultuel ty parti politique toute tendance dia manaraka foana rehetrarehetra toute tendance de toute croyance tsika moa efa ny viteny anona matetikely satria manjary mankalatahaka reteny ary fa misaoratsika rehetra tsika rehetra mifanotrina tandy conférence de Christ iny zany ny fisehoana mpanomasa enikajy aminahitra ny toko politika zany mamerina fisaorananao fitokisana memoanay zay mitarika ny toko politika zay anaonay tsy ho zavatra anapinana zany fa tsy tena hoe zay ho antoko fametrananao fa zay zany exécutant le va raha zay zany ho atsika resinadra ataony ka dia amin'ny alalan'ny antoko zany lazana aminao hoe matokisa anao
fa any amin'ny lalana tongavana izay toerana izay ary fona ihany koa mimetraka ny antoko a manerana Madagasikara andray ny toerana rehetra tout ce qui est poste électif eto Madagasikara zany efa fontsika tanteraka tokoa ilay izy atsika aby zay verano mbola oety ka fivony atoko politika moa zany izy ity c'est plus compétition règlement intérieur lasa misy ve tipa any ministère de l'intérieur ohatra ny statut na parti politique tonga dia vanina zay règlement intérieur zany a dia tsara mba ho vita lecture ny politique dia avance signature samy tena mamaky azy ho seritsika raha misy appréciation raha misy suggestion tianao avidirina ila moa règlement intérieur akely dia zay zany établir tout ça zay règlement intérieur tsy tokana fa zahatsika rehetra avy amin'io dia samy manana ny anazy laka misy zao zany misy frite any amin'ny siège na tsy siège zany atomitsara il faut faut commence à s'habituer bureau ary bureau karazan-droa ray bureau division universitaire tokoa ny ray bureau na ny tanora tsakanavaka ka ao amin'io le bureau ro fanerana libre sy mijery hoe asilaka azy libre ho an'ny sasany zay tsy ao anatin'ny fiangonana de l'extérieur zay entina fa nipetrapetraka nenay fahidina iverin-dalana na inona mandalo na inona mandalo ary tsy misy saina hafahafa amin'ity atokotsika ty tenenana c'est le président fondateur président d'honneur kasika dictatoritsika tanora no avy ny firenena tsika no avy ny rapitso dia efa tafatsangana zany ny antoko dia mila tanora maro atsika tanora ato anatiny zany no atao modelina ho an'izay tanora mivelany miavaka tsika moa zany mitopokevitra ny fananganana an'le izy velatra amin'ny tokony ivelatra amin'ny lafiny rehetra zany atsika na amin'ny modelina amin'ny tanora hafa zany mety mora tafara atsika ato anatiny efa mitsangana zany mbola misy karazana fitambanana tanora maro mety tafara ditanao zany amin'ny izy aseho tsara hoe fahivelona ny fahamarina ny fahintsiny famasina sanatry ny vava hoe tsika indray no atonga fahafamalaka n'le antoko zany fa tsy maintsika tanora satria tsika tanora no mahafanina rehetra dia ny fanometanana zany miantsona namana rehetrarehetra dia mangosona re fa zay moa zany maray aman-dreny zany dia tsy jerenareo fotsiny eo fa karak'izay fandaminana sy programme atao anapina rehetrarehetra mafana ny proposition misy dia tanjonatsika zany ny faminarina zay men'andriamanitra atsika efa mipetraka dia tsika rehetra ifanometanana hanamora sy hanamaivana ny fatokavana
efa mazava ny teny misy taloha fotoa hoe misy universitaire fiambana anankiray indray zany ho an'ny rehetrarehetra indray zany nareo no mandamina sy mikarakara azy. Dia na eo amin'ny fandraisana andraikitra sy fikarakarana zany tsika efa tafita fampiambana ao anatin'ny daholo zany dia mety betapeta fa tsy misy mbola ho asa ao atao fa tsy maintsy miainga amizay tsika fetotoerana mireniny ro zany zay andiana zay vao miparitana mivelatra mivelatra ka mety tonga dia misy activité mpanaoviny ny antoko atsika zany efa nokomana zany amizay mety déplacement andananareo rehetrarehetra satria ny déplacement zay mety ho andananareo zany dia ny antoko fa tsy ny fiangonana indray amizay dia tsy mifangaro mihitsy le izy hoe ty andraikitra ataontsika ty andraikitra ty amin'ny antoko ty ihany atsika moa amin'ny mahafiangonanatsika any amin'ny fiangonana mivavaka ihany ihany fa ny asa andavanandro ohatra hoe tafiditra mpiasa atao anatin'ny antoko zany fa ny asa ndray zany natao mandeha amizay mission rehetrarehetra mpanaovina hafa ny mission zay atosay hafa dia fahavononantsika foana ny fanometanana zany fokanzarehetra karaha fa tsy ao anatin'ny borotrongo fa dia anatin'ny borot ty zany nareo fa rapport ngamba mety atao misy rapport tongany any koa je fotsiny aka raha misy zavatra hoe famahana olana ka makany amiko andreo hoe aty zany karakara zany na misy olona hiditra anatin'ny fikambanana dia nareo ihany anatin'ny antoko dia nareo foana mantamina azy rehetrarehetra zany dia mampisika atsika zany fa soratana anatin'ny arsika rehefa any arinany dia tsarona raha amizay mbola tanora ingevy zavokely nanangany mitety be daholo nareo zany ejerevy ty izy mbola mafy be manoatra ny boîte de rose mitanjaka fa tsy azo tapahana mihitsy izy hatramin'izao amet sanatsaga mbola dinitsika toka amafisant président bonne chance ianareo zany le antsoina hoe jeune GFFM s'engagé politiquement nareo fanapahan-kevitra goavana zany tsy taitaitsy zany tsy zavatra hoe anay io dia hivitra zay fa taditoy tsara zay dikan'izany za tsy anatiny eto hoe fantatra atao tsara fa zany hoe s'engagé politiquement étudiant ny akabiazany aminareo a direva amin'ny internet iny il faut s'initier dans la définition de ce qu'on appelle fa sao dia le politicienne misy am'izao fotoana profilitsika moainareo voalohany zany hoe andihiditra ao sao dia mba ministre ray androany na farafaratsy ny directeur de cabinet ministre de finance fa raha vao zay a tonga dia aleo vira ary tsika manana leitmotiv zay ny annoncé président de la conférence de président dia hiady amy fantrano zay kokoa le Madagasikara ty anarina ny fomba fitantanana dikan'izay zany nareo a dia mianatra mikasika an'izay a hoe inavo ny approche zany a inavo contribution betiko zay zany resaka zavatra angatahako zao ao ka tsy adina fianarana reo sy mavo reo zavatra tenareo satria ato tsisy karama ny any aposinareo ary anaraka message à tout le monde zay ny vodikiraronareo a rorovitra ny vodi-patalohana rorovitra fa tsy hoe ato ny vidi-patalohana apory sanatry ny vavana zay dia madia sakontsika rehetra zay ka tsy tiako mihitsy hoe le engagement politique anareo mbola jeune mbola mianatra nonanima ny tsy nazahoana master sy nateny akanjo sy rehetrarehetra au contraire raha ny politique anampy anareo a ny amin'ny conseil rehetrarehetra avy tany ny fianarana zay zany message lehibe tiako apetraka mba toko matanjaka ty a fampiboana ny manampaizana sy gaspille farany fa mafimafy any teny président tao zay fa tsy mamely
raha izy le tanora rety rovotra ary patalon nay président dia rovotra ny kiraronay izy nareo navita zany nareo fa dia velomy toko mba asina contrepartie kely izy hoe sy hoe rovotra patalon sy rovotra kiraro nareo dia isaoranay rehefa avy eo hoe misaotra fa rovotra ny kiraro rovotra ny patalon fa mba asivy manao tsara ihany izy ty fa hoe ataonareo rovotra patalon ato fotsiny ve nareo dia samy ala sa inona mba contrepartie am'zay zany kosa efa nisy kelikely komenima ihany contrepartie président na le matokisanareo fondateur fa lasa lavitra zay mbola mpianatra ho azy bourse même à l'extérieur zay mahazo diplôme dia asa corps diplomatique anapi zany hoe raha azonareo tsara le fandraisana zay toeran'zay sy zavatra rehetrzay a contribution-nareo amin'ny lalana hitondrany vola ny firenena azonareo zany tiako asorona hoe hity zay mahasoby mba azo toerana fa hity zay andray anjara amin'ny fanalana fatrana laizalaizana toerana isy atsika rehetrarehetra reo na lehibe fokotany na lehibe quartier mobile na directeur de cabinet monsieur le vice président to laizalaiza dia kideona miady fanotranatsy maintsy Alors, on va le dire, madame Pasteur. dia an'le hoe politika dia mitsara le politika satria présidente anteny hoe sao dia aiza ampianaranareo ny anahy zany tsy any indray fa surtout ny ara-panahy hafa ny fomba fijery ato amin'ity politika ity hafa ny fomba fijery any am-piangonana fa zay zany mila tsanganana matanjaka izay satria tsika mivelatra ho an'olona rehetra any am-piangonana tsika raha mahita olona mifataloha tonga dia atao terapera le izy fataloha dia ohatra mitikatsika hoe fahoana fato zany a velatra tsika amin'ny rehetrarehetra dia mila mivonona amin'izay zany tsika zay nteneka dia milo tsara le izy sao dia animbatsika dia nefa koa zay tsy ahakivy atsika fa rehefa tena hoe vonona dia izay zany fa andriamanitra foana miatantsika zay no tena manokasa tsisy le efa nanao fanamariana ketao ny fomba famoakivitra zay teny présidente dia tsy felo le izy dia nametraka fanontaniana ameno azy dia nivaneny monsieur Tarot zany ka matetika mako rehefa misy famoakevitra zany dia ndray matetika hoe janony eo le izy a anjaranao mamisavisa ambadika eo hoe zao nge nidikan'izay zao nidikan'izay re zany le izy le olona mety tsy dia matakatra an'izay hoe ohatra raisiko fotsiny lety hoe ohatra tsy anao ndray ara zany ovitra patalosy ovitra tsisy inona fa ny dikany tiany resany manko le hoe mety rovitra pataloha rovitra kiraro fa rehefa rovitra pataloha rovitra kiraro io dia vokatra an'izay anao raha pitso fa tsy hoe ny antony anaovako an'ity dia satria za mieritreritra zao taka hoe za zao raha natsoina anao apocalypsy dia za tsony hoe dia andeha anao an'ity apocalypsy ity fa tsy avelako ty raha tsy tonga présidence tsy izay le izy fa dia hoe lasa ianao dia nanao ianao tamin'ny tena anao zay kely tao ampelantananao lany vodikiraro rovitra pataloha rovitra kanjo ay le izy ke rehefa avy eo nisy vokatra teo areo dia sainako zay io zany hitondrana anazy hoe ianao rehefa tena mifofotra ny zavatra natao iny tsy maintsy misy vokatra fo dia mitombony am'le hoe anatin'ny antoko anao zany vangoany moa mbola nainao zay le instructeur dafa resaka tao fa izy zany mieritreritra hoe technicien izy dia hoe resaka ampandroso fotsiny izy comme ça manana ny fahaizana izy rehefa tsy tanatin'ny antoko izy ny fitondrana zany tena ilikiliky le olona tsy anatin'ny antoko anao dia ilikiliky le olona fotsiny zay zany nahazo anazy fa moramora kokoa zany ianao anatiny ny amin'ny namanana fahaizana anao na manana ina moramora koa anao zany klasy araky ny tena misy atao revitao fa anatin'ny antoko anao anatin'ny rehetrarehetra dia io na ny baiboly azy manao mitenen'izany hoe raha anatin'ny olona anao dia ny ankohonanao no ampiana zay vo ny any
ny any ivelona dia zay daholo koa ny fomba zavatra rehetrarehetra koa zay hoe raha anome bourse ve ny antoko politique dia tsika efa famiditra daholo ny rehetrarehetra membre ny antoko dia ny antoko politique contre-tsika ve nomena bourse voalohany iny aloha fa tsy tsika laminotra kiraro tsolovotra ino izy pataloha zay ke dikan'le izy fa roatra anao tsolovotra kiraro tsolovotra pataloha dia ahoana ianao no tonga dia azo zavatra hoe zao fa tsika ao anatin'le antoko rehetrarehetra dia mba mazava ho azy mba manana tombony kely hoarina amin'ny ve zany akory ny tsy anolianao ny hafa fa izana hoe rehetrarehetra mba samy mahazo tompony daholo satria tanjontsika dia malagasy ray firenena ray ihany na malagasy iza na malagasy iza dia mba samy mba mahazo tombotso daholo aloha zany rehefa tsika ny tonga eo fa tsy dia hoe nasatsika daholo indray no mahazo fa ny hafa dia tsisy mahazo mihitsy koa ny anankiray dia tsy mety arezy tsika rehetra miezaka ho any rehetrarehetra fa mazava ho azy akelo zany zay foana izy rovitra kiraro rovitra pataloha dia tery ka mitovy hevitra amiko am'zany daholo président ve dia hiperaka anao président so zay manazay rehefa tonga fotoana merci président fa afamal sorana fotsiny le olo Grazie.